Vao masile! Vao foa! Vao iomane! Aisik zany! Voyage! Vao andala! Amalala sambanna! Korambe mandraigny! Korambe mandraigny? Korambe mandraigny! Korambe mandraigny ozy! Fandarana maraina eto amin'ny radio Madagasikara. Korambe mandraigny! Korambe mandray! Eny ary za makanao za makatsika zay makanareo rehetrarehetra dia manaritra ny araba indray tonga soto anatin'ny korambe mandraigny amin'n'ity marainany alarobia ity ny loha hevitra fa natsidika atao anatin'ny pejy ny korambe tao inona no atao anamafisana ny toetsaina manda kolikoly izany hoe iaraka amin'ny vahiny izay vahiny tompotrano moa zany fa tsy vahiny tsony tsy vahiny tsony zareo avy eo amin'ny bianco ao iaraka amintsika eto efa niaraka tamintsika izy tamin'ny andohan'ny taona tamin'ny fiandohan'ny taona zany hoe ny santatra ny fiarana amin'ny zareo avy eo bianco zay andriamatoa andrianirinina laza Eric Dona izay tale général ny bianco izay indray no iaraka amintsika eto miarabanao tompoko tonga soa indray dia miaraba ny mpanetana indrindra ianareo telo mianada dia miarabany koa ny mpiaino antsika inano vaovao zay elaela tsity zay fa any anatin'ny renina ataontsika hoe fahita lavitra eno anaty radio zay no ahitananao iahina moa ny vaovao fa tsy ny fanamafisana ny ady amin'ny kolikoly raha ny mahakasika ny bramoly tena dina amin'ny kolikoly ny vaovao be diabe ny zavatra azo lazaina fa ao anatin'ny korana atsika no ahitana ny atsipriany an'izany fa dia be diabe ny azo resana izay indrindra inona no atao anamafisana ny toetsaina manda kolikoly dia alefaso ny afatra ao amin'ny afatra miafina ao amin'ny pejy ny korambe mandrainao fa mialohan'izay aloha dia aleo mba hofitintsika kely amin'ny mpiaino ny zavatra nyresana niaraka taminareo ao amin'ny biromaly eo tena hiadina amin'ny kolikoly tamin'ny farany teo ia eny ary misaotra betsaka zay moa zany ny anomboantsika azy tamin'ny farany raha tsy diso dia mahakasika ny tanora sy ny tanora sy ny fiangonana manoloana ny ady atao amin'ilay fahalovana ny vetikevitra ny voizina tamin'izany dia ny hoe ny tsy maintsy hijoroan'ny tanora andray an-tanana ny hoaviny manomboka izao ankehitriny izao fa tsy holazaina fotsiny hoe any tanora ny hoavy dia amin'ny hoavy izany vao andray ny andraikiny ie mafoaka zavatra be diabe tokoa zany ary tsy mila zavatra lavana dia efa voapita le afatra sa tsy zay to dia basiatifikavana satria nareo tanora tokoa dia mino izahay fa anisany voizinareo ny fandavana ny kolikoly izay ifotoran'ny fanabiazana ao anatin'ilay ady amin'ny kolikoly ie zay no resantsika farany fa efa loha hevitra vaovao be indray ny famizaratsika eto tsy voatery hoe ny tanora irery no ataontsika hoe hiatefany ny afatra fa tsika rehetra mihitsy eny hatramin'ny kilonga kely reny ary dia efa tokony mafantatra an'izany hoe fiadivana amin'ny kolikoly izany satria miainga avy amin'ny zaza no afahantsika mandroso amin'ity ady atao amin'ny kolikoly satria dia gladiny be ty kolikoly ty mariny zany mariny zany ary zay tsy maintsy iarahantsika mientana satria le fosotra fantatritsika fa tsy mampisitraka ny malagasy amin'ny akabeny ny anjara masoandro andriamatota le général efa nataontsika resaka anjorony ihany izy ty hoe resaka fanabeazana no resany eto androany dia inona zany mety atao hoe lalana fahatsika hoe manatratra alay tanjona zay efa iarahantsika malala araka ny voalazako teo ny tanjona dia ny fandavana ny kolikoly zay fosotra iara miaiky fa tena tsy mampisitraka ny malagasy ny anjara masoandrona ka raha fantatra ary ny tanjona manaona sy manahoana ny lalana hoentina manatratra n'lay tanjona dia araka ny voalaza teo ny fandavana le tanjona dia zay fomba rehetra andehanantsika any amin'ny fandavana zany ny lalana atratrarantsika n'lay tanjona fandavana ny kolikoly mety ho anisan'izany ny fizarana mikolo saina amin'ny fahitsina tsy hoe mety fa ny tena marina zay mihitsy ny tena izy kolona ny saina ahitsy kolona ny saina tsy ho tia ratsy kolona ny saina hitandro ny hasina maha olona
zay very tokoa am'izao tsika miteny zao ary ianao zay mitandro an'izany lazay ny olona fa vendrana satria araka le teny frantsay angamba trop bon de tsika mahay ny hoe azy fa zay mieritreritra fa ny trop bon tsy mampanenina ary tsy mampanina raha eo amin'ny ataoko hoe fisereserana amin'ny olona ka mety hoe ahitana ny ratsy fa mahalala ny ratsy foana ny olona ary zay koa miteny fa na inona zava-mitranga eto amin'ity fiainana mandalo ty de ozy izy koa ny teny frantsay le mal n'aura jamais le dernier mot tsy manana ny teny farany ny ratsy tsy maintsy ny tsara na de ray minitra monja aza de ny tsara no tsy maintsy manao ny teny farany betsaka ny zavatra anamarinana n'izany teny zany a fa sika rehetrrehetra samy misaintsaina ka tsy aleo ve manomboka deny zao ny manao ny tsara ary hita zany hita tarany zany a mandeha ny an-dalantsika mahagaga sy mahavariana fa feny teny ratsy ny olona ny tenyny tsara tsy lany de teny ratsy no teneniny de miteny fotsiny hoe de tsy misy afaty zany ve ny ao am-bavanao efa maimbo sahady ka maninona raha manao ny tsara zay feno azy ary isika ihany noerany a rehefa ataotsika tsara io de tsara fa rehefa ataotsika ratsy io de ratsy rehefa ataotsika oloa io de andao hiaraka anao azy fa zay kosa milaza fa tsy zay ny fomba andehanantsika any amin'ny firindran'ny fiarahamonina tsy isy raorao ary isitrahany tsirairay ny anjara masoandrona ie mazava be zay andao aloha ary toizy atsika amin'ny famakinany afatry ny mpiaino e satria ny mpiaino koa mety manana ambara amitsika ary hovalitsika eto raha ohatra ka misy hoe azo valiana moa zany neny emasindraza asina aloha e satria izy de namana vaovao de ataonay tonga soa ianao ato anatin'ny pejy a bonjour km salame afaka kolokolo ny olona anankiray a raha tena tia nytandrazany a sy ampy velomany vady amanjanany karamany zay ho ny fanehonkeviny a fa dia bon journée nareo ao a oy emasindraza asina ho an'ny Johnny Océane bonjour km salame toetsaina manda kolokolo de fadiony mandray na manolotolotra rehefa misy dossier na asa karakaraina amafisina amin'ny radio sy télévision ny sazy ary tsy anavahana saranga ny sazy ampiarina merci Johnny Océane tsy miezaka mitady zavatra ampisy kolokolo eo amin'ny fiainana sy fitadiavana asa mirarisoa ny fianakaviana ao ambady finandrahana ao de mirarisoa ny mpanentana ihany ko fantatra zao ny andrasan'ny olona ny atokantrano intérêt général hoe any amin'ny farantsika tsy maintsy iteny ale hoe rehefa de hitoroka sy mahita trangana kolokolo zay de hoaiza fa aza matahotra fa horesahanay zay rehefa avy eo a fa ny fanontaniana manaraka aloha oi manakambara be mihitsy a mahakasika ny ilay noresahan'ny tale teo ihany a hoe ny saina mila kolokoloina somaro nasika mihitsy ianao teo andre matotalité général nyresaka n'izay fikolokoloana ny saina izay a fa de mba ho resahantsika kely indray aloha ny fisorohana ity kolikoly a izay ataotsika hoe manjaka ve any anivon'ny fiarahamonina eny ia sotranao ny fampatsiahivana ny paikady pirenena zay iadina amin'ny kolikoly a dia mifototra amina singa telo ny voalohany le nyresahantsika teo ny amin'ny fanabeazana ny faharoa de ny fisoroana ary ny fahatelo amin'ny fampiarana ny lalàna ka lay ataoko hoe tongotra anankiroa andehana ny ady amin'ny kolikoly eto Madagasikara ny fisoroana misy ny fitenenana manao hoe aleo misoroka toy zay mitsabo dia noho izay antony zay mihitsy no anaovantsika ny fanakatonana ny irika rehetra mba tsy hanjary ny kolikoly zay ny atao hoe fisoroana ny prévention dia zay ny atao hoe prévention fisoroana mba tsy hoavy sy hanjaka ny kolikoly ka fanakatonana nireo irika rehetra zay mampanjary ny kolikoly zany a ny atao hoe fisoroana zay le fisoroana iaditsika am'ty kolikoly ity zay fa nisy ny fanehoan-kevitry ny mpiaino teo Andriamatoa tale général a mahakasika an'ilay hoe fisian'ilay boaty a any anivon'ny district any nefa tsy miasa izy ireny manao ahoana indray zay Andriamatoa tale ia misaotra betsaka amin'ny fanontaniana tsy maintsy azavaina ihany ny sainy be sy ny maro amin'ilay izy a maro ny fomba fitarainana tany am-boalohany tsika raha nanomboka ny ady tany amin'ny 4 soarivo tamin'ny ataoko hoe
folo taona voalohany nametrahana ny ady nanomboka tamin'ny 4 dia nametraka vata fitarainana teny anivon'ny district ary nidina trany amin'ny commune mihitsy aza izany amin'izao fotoana zao amin'ny andro ny serasera zay mahery vaika be ary raitra de raitra tokoa dia misy ny fomba maro samihafa zay ametrahana ny fitarainana dia somary efa lany andro ihany zany raha mametraka any amin'ny vata fandraisana fitarainana raha ohatra ka izay no resahana satria tsy maintsy misy maka izy reny eny anivon'ny district na ny commune dia ny fandefasana azy makany amin'ny brao sy ny ratsa mangaiky any brao dia mitaky fotoana mety maharitraritra zany fa betsaka ny fomba zay ahafahana mapita ny fitarainana raha ohatra ka sendra sy tojo ny kolikoly ianao misy ihany koa teo ny afatry ny pien no andriamatotale généraly hoe mbola tsy nisy olona voasazony bianco renay nefa misy an'izay bianco zay misy an'izay bianco zay ozy izy aty amin'ny faritra misy anay nefa mbola tsy naheno zahay hoe olona nosazina na nogadraina izay angamba tena tsy marina fa mety tsy de mahare zavatra tsy mahare ny asan'ny vokatry ny asan'ny brao izy angamba aloha fa raha hatramin'izay efatra sy 4 arivo ny ipetrahan'ny brao zay ve de tsy mbola nahare na olona anankiray izy raha miserasera anatin'ny fiarahamonina raha miserasera ho iaho izay zany nifepetra raha miserasera izy ao anatin'ny fiarahamonina fa tsy mitoetra any amin'izay misy azy rery ihany fa mino zahay fa tsy de nahare zavatra na nampitana zavatra izy fa ny zava-misy aloha dia ataontsika hoe isan'andro vaky angamba ny misy ny fanadiadiana izay ataon'ny brao ahafahany mpitsara mametraka ny sazy mifanaraka amin'izay fanadiadiana natao de tsara ihany koa nefa milaza fa ny bianco tsy managadra fa manao fanadiadiana fa fanadiadian'ny brao le tena dinany kolikoly de somary mampivarahontsana ny izay sendra azy Kurambe Mandraigny andao hira andao andia zay le hira narahantsika teo de andao ihany koa aloha vakinany faneho-kevitrareo piaino mahakasika ny loha hevitrintsika ny hoe inona no atao anamafisana ny toetsaina manda kolikoly ho an'ny Ricardo Dalisay rakotiny Rena Léon bonjour KM akory ny tokony anamafisana ny toetsainy olona edina amin'ny kolikoly aloha de resena lahatra izy ireo tokony anaja lalàna eto amin'ny tany sy ny firenena malagasy zay aloha ny voalohany avy eo de mba mitsinjo ny vahoaka sahirana de tokony mandeha amin'ny fahamarinana de merci KM ho an'ny razafy mahazo edonia kokoa KM avy ety vangaindrano ny sosokevitra avy ety aminay anamafisana ny fanoerana ny kolikoly de tokony anaramaso ny secteur de service rehetra misy ny eto Madagasikara ny tompon'andraikitra miady amin'ny kolikoly indrindra ny ao amin'ny bianco ary tokony ho samy tompon'andraikitra amin'ny fandavana izany ny tsirairay ok KM de mirarisoa ho anareo telo mianatao edoni razafy mahazo avy ety vangaindrano merci misy fanazavana kely tiana hoentina tamin'ilay fomba fijery teo hoe tokony anaramaso ny sehatrasa marina tokoa zany anjarany brao tokoa ny mijery an'ireo irika rehetra mba tsy hanjary ny kolikoly fa amin'izao fotoana izao dia nametraka fomba fiasany brao male tena dina amin'ny kolikoly le fomba fiasa mampanao na le hoe mode opératoire ferfer inona moa izy io mifototra amin'ny fampandraisana anjara sy andraikitra ny olom-pirenena sy ny mpiasa any amin'ireny sehatrasy ireny manoloana n'ilay kolikoly ny ataon'ny brao male tena dina amin'ny kolikoly ary ampitaina amin'izy ireny ny fomba sy ny fihetsika tokony hatao mba handraisan'ny ireo mpisehatra zay voakasika ao anatin'le sehatrasa an'ilay manoloana n'le kolikoly ka ny filazanany hoe ny brao male tena dina amin'ny kolikoly hiditra isan-tsehatrasa isan'andro zany hoe maraina atoandro ariva eo foana ny brao dia ilaza aminareo zavatra tsotra kely ronjato ny mpiasan'ny brao male tena dina amin'ny kolikoly eto Madagasikara ahoana ny anaovana an'izany ny asa maro lafy tahaka ny fitenenana manao hoe
faladi tokana sapanana fito de ahoana ny ataotsika de zay no antony nametrahana nylay fomba fiasa mampanaona le mode opératoire ferfer ampitana ny fomba rehetra hoentina miady ary hampandraisana anjara sy andraikitra ny tsirairay indrindra fa ireo risy lahatra fa tsy maintsy iadina le fositra zay tsy mampisitraka ny malagasy ny anjara masoandro ie toy izy antsika ihany zay resadresaka izay rehefa avy eo fa ny afatry ny mpiana koa de manao embouteillage ato da aloha tsika maky indray ary namana vaovao neny ardi tahiry soa tonga sose coucou KM namana vaovao tsy de misy ambara amilo hevitra izy fa mba ataovy fianakavianareo hanao coucou ngamany tiany atao hoe mbato lampy rehetra ao tahiry belle tsirobiana zay fa de miraha tontolo andro mahafinaritra atsika rehetra hoy izy de rapitso maneo hevitra mankasitraka anao hoany Clarisse Soanjara coucou KM tokony anana toetsaina manda kolokolo ny olo rehetra ary tokony asa ijoro vavolombelona raha mahita trangany kolokolo manao kokoa ny havana rehetra any Antsoy any ho any Nakina Mariana Edvine coucou KM namana vaovao raha te anafoana ny kolikoly de miezaka ny tsirairay mandeha mihintsiny sy ny fahamarinana mirary tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra Korambe mandrainy ny anamafisina ny toetsaina andany kolikoly de raha mijoro apahamarinana isika de mahadio ny toetsaina fa raha miaina kolikoly isika de mahaloto ny fanasy ny toetsaina hoy bakoly avy atsia fianaratsoa ihany no manoratra izay mankasitraka nisy fomba fijeriny mpiserasera amintsika teo zay nanitina ny saina manokana indrindra raha nyteny izy fa ilaina ny fijoroana ho vavolombelon'ny fahamarinana de ampatsia ivoko eto ny tenin'ny soratra masina ao amin'ny exode toko fa 3 ny andininy fahavalo zay manao hoe ny kolikoly mahajamba ny masony mahiratra sy mamadika ny tenin'ny marina zay voalazan'ny exode ny aon'io abolana ray toko fa 5 andininy fa 7 de milaza manao hoe dandrenesy boka zay fatrapila harena dia mampidodoza ny ankonany fa izay mankahala ny kolikoly no velona mazava ny tiany mpanoratra olazaina mazava mihitsy ary eo tsika samy mandinidinika izy fa zay mieritreritra fa tsy mampanenina na de lazain'ny olona fa trop bon aza ny manaja ny fahamarinana sy ny fahitsiana ary zay ny antony ametrahantsika fitokisana be debe amin'ny fanabeazana zay eritreretina fa ahomby aresy lahatra ny tsirairay hiady amin'ilay fositra ie mariana moa fa zareo avy ambiankony miaraka amintsika sao de gaginareo hoe fa iza loatra ary zao olona zao sao de hoe soratra masina sao de pastera ie tsy pastera fa nandinika ny zavamisy ary mitady ny fomba rehetra hampanjariana ny ady eto amin'ny tany sy ny firenena zay indrindra iaraka amin'ny malina sika zao fa teo aloha tsika nyresaka hoe fikolona ny saina resaka fanabeazana mono atao raha ny tanora sy ny ankizy fotsiny zao de afa mihitsy ny andraisana an'izany fikolona ny saina zany raha hoan'ny efa nazo azo taona kosa nefa mety ho afa noho nen'ny tanora efa nisy fantanenana tsidika any DG teo misaotra betsaka amin'le fanontaniana hoe manahoana sy manahoana moa mety ho fitrangan'le fanabeazana isaky ny sokajin'olona ny ankizy de ny tanora sy ny zokonjokony ny fotokevitra aloha de anankiray tsy miova satria ny fambolena ny kolotsaina zay mandah kolikoly zay no ifotoran'lay fanabeazana ny ao amin'ny ankizy dia tsika saminareny atsony hoe éducation civique iny zany no fomba anankiray ampitana n'lay afatra mafonja ary voizina mafy izy mba hananany reo akizy an'lay toetsaina mandah kolikoly sy mandala ny fahamarinana ny eo amin'ny tanora dia ny fibeazana olo-pirenena satria eo andalany fandehanana any amin'izany maha olo-pirenena azy feno tanteraka zany izy dia le antsona hoe éducation à la citoyenneté dia amin'io no appresiana mihitsy ny tanora hikarakara sahady ny hoaviny manomboka izao satria ny teny lazain'ny zokonjokony ohatranay de hoe
ianareo ny hoavin'ny firenena mariny zay amin'ny apahany fa raha niady amin'ny kolikoly dia handiso an'izay isika satria ny hoavy efa azy io mazava loatra zany fa somary manilika azy tsy andray andraikitra androany ny filazana fa ny rapitso no azy ny hoavy anareo tanareo ny hoavy anareo fa mila homanina le hoavy fa tsy hoe rehefa tonga le rapitso zay vao tonga izy le hoe io fa mivantambonina izy fa androany izy a de efa mandray ny andraikiny manamboatra ny lalana andehanany any amin'ilay hoavy ary ahoana ny fomba hanaovany hanamboarana n'le lalana mankany amin'ny hoavy a raha tsy omena an'ireo fietsika fomba sy fitaovana rehetra izy a andehanany any amin'izany fahamarinany zany a mba anorenany an'ilay fiarahamonina tsisy raharao zay irariny hiainany rapitso rafakapitso ho an'ireo zokonjokony ray io somary efa matevitevikoto rehefa nyteny hoe zay efa zokizokony zay tsy mila nyzany tsony ny sasany ary miteny hoe ataovilahy io fa zay anao foana de zay e ianao ve mahatsiary tena tompona andraikitra ary ny any tadiaviko am'le olona de izao tsotra ihanyny a isa-maraintsika mianakavy de midio de mijery fitaratra jereo le fitaratra de anontanio le olona manoloana anao manontania ianao azy fa tsy fantatro na ianao ihany io na olo-kafa fanotanio izy za ve mendrika valio zay de le olona manoloana no mamaly azy fa misy valiny ao tsika samy mahalala fa ny valiny a de arak'izay nataony tsirairay avy de fampatsiahivana an'izay fikapohana any aparatoka ozy izy ny fitenenana no vomenay ny olon-dehibe zay somary efa matevitevikototra ihany de mieritreritra fa tsy ilaina antsony zany de ahoana moa ny anoronao ny zanakao ahitsy ianao nefa mibilibiloka tahaka ny taribatiny mivilambava ka eo lay tonga am'le fitenenana manao hoe azany ataoko no atao fa zay teneniko no arao e tsara iniriny a akafizina de akafizina fa irainam-bava fotsiny iny tena marina raha ty aminay iny tsy mitombona ahoana moa ny ilazana hoe aza atao iry nefa ianao manao fa mahafinaritra le i raha akafiziko mihitsy izy iny fa tsy akafiziko ny fiatraikany any amin'ny fiarahamonina ty fa mitondra ty kamideky fitiavatena beloatsy io avoro tsy mampivoatsy andao koaialaty ka ty fomba raha ty nanao ty atyko tafavoaky eny ary mbola mitoeatrany any koa ny fiarahantsika amin'ny vahiny a de misy fantanina kely ty andriamatota le generaly a mahakasika ny hoe inona ny tena sakana tsy mampahomby an'ilay fanabeazana izay tantaraintsika teo izay nytanysaina teo izay nomeno ny mpiaino rehetra teo ihany koa amin'ity ady amin'ny kolikoly ity tsara be le fanontaniana ny valiny azomena de zao aloha tena miroso a ny fampitompona ny ady amin'ny kolikoly ary ny olona rehetra indrindra zay mahatsapa fa tena fosotra mampahantra ny malagasy a ny kolikoly dia mitompo ny ady amin'ny kolikoly izy ary efa manana ny fomba fijeriny hitantaratra zany a ao anatin'ny vaikan'ny serasera sy ny fifanakalozana ao anatin'io fitaovatserasera zay misy am'izao fotoana zao io raha mamono io de efa betsaka ny maty ny mpanao kolikoly ozy ianao teo hoe sakana misy tokoa ny sakana ary zay ny antony mbola hijoroantsika hatramin'ny farany a ametrahana ho vaindondra raha ny fandavana ny kolikoly na de eo ary ozy isytsika le hoe firoson'le fitompona ny ady amin'ny kolikoly a de mbola eo foana le tahotra fa ny tahotra sy ny ena maso no tsy mampiroso an'ilay fanabeazana ary izany anefa ne misy ny fitenena malagasy zay mitambatra vato zay misaraka fasika fa raha irery tokoa ianao no miady dia miady amambato atody miady amambato a mifantatra ny vaika ny mpanao kolikoly sy ny heriny zany a eo amin'ny fiarahamonina ka le tahotra zany a dia mety ho eo raha ohatra ka irery ianao manoloana an'ilay ady ny ena maso voalazantsika teo trop bon de misy le toiny de hoe ianao rery ve ny anao an'io eo de tsisy joro vavolombelona mihitsy ve ahatsapa fa tsy mety le izy noho ny ena maso de ary zavatra mahagaga reny edy zao ianao manao an'ilay fietsika de lazaina fa vendrana de tsy azo intsony inona zany ny zavatra inona tadiavy malagasy fijoroana amin'ny fahamarinana fandalana ny hasina maha-olombelona ve ary raha mijoro amin'izay hatramin'ny farany ianao de mety ho matikena maso satria ianao rery sa ny fiarahamonina maloto de andray anjara amin'izay ianao ampitahorony sasany ianao a de ilefitra zay mieritreritra fa ny sakana mazava be io ny tahotra sy ny ena maso zay mila resentsika
amin'ny alalan'ny fampatsiahivana fa izay mitambatra vato izay misaraka fasika ny akoatran'izay a dia le hoe fahatsapana fa raha fototry ny fahantrana ny kolikoly dia tsy maintsy hijoro vavolombelona ianao hatramin'ny farany ary zay no ametrahana ny fitokisana amin'ny tanora indrindra satria tanora rehefa mijoro dia mahavelom-panantenana satria resy lahatra izy ny tanora rehefa tsy resy lahatra dia lazainy hoe andeha zaho hipitsika mialatsiny fa zay ny fitenenana ny tanora hipitsihana iozy izy tsy fa izy rehefa resy lahatra mieno anao ary tena mieno anao izy ary ao tokantrano izy a mivoyan'izay faharesen-dahatra zay a ary rehefa mivoyan'izay izy a dia mahavelom-panantenana ny amin'ny akahitriny sahady a mahavelom-panantenana ny ankehitriny hoe isy ho avy ihany a ny fiarahamonina malagasy ye miresaka fanabeazana tsika tafiditra ao anatin'izay a ny fianarana mazava loatra ny matetika ihany koa dg dia eno hoe tena isina kolokolo gladiny be fiteniko matetika satria ngeza loatra izy ty a zay tokony hedina mafy dia eny amin'ireny sehatra hoe fampidirana mpianatra ireny ndao mba horesantsika kely ireny concours maro samihafa ireny zany ny fifaninanana idirana ho mpiasa-panjakana amin'ny akabe ny tiana horesahana ireny dia arahany braomaletiana dina ny kolikoly ary raha ohatra ka tena izy rehetrarehetra aloha ny arahana dia arak'le voalazako teo tsy averiko intsony ny isan'ny mpiasan'ny brao indrindra ny eo amin'ny misahana an'izany fanabeazana sy ny fisorohana izany fa tsy maintsy hampandraisana anjara sy andraikitra aloha voalohany indrindra ilay mpisehatra sy tompon'andraikitra voakasika n'ilay fifaninanana ary ametrahana ny fanontaniana inona ny tianareo ary zahay miserasera amin'ireo tompon'andraikitra ambon'ireo dia milaza ny akamaroan'ireo fa lasibatra sy ny kolokolo nataony ny alolalana azy izy misy tompon'andraikitra ambony tena miteny zay ane DG ny azo ny zavatra misy ene izay miara-miasa amintsika miteny zao amin'ireo olona zay tratran'ny fahalovana sy nanao an'le fahalovana tany aloha tany ka zany mahatonga anay tena tsy afa-mihetsika amin'izao fotoana zao fa io ny zava-misy dia hoy zahay hoe ka amivina ary tsika no anapaka an'izay cercle vicieux zay miankina amintsika miankina aminao ane zany zavatra zany fa za tenena hoe ny tany aloha tany satria ny tany aloha tany efa nanao izy dia inona no ataonao amin'izao dia zay no mahatonga antsika miteny hoe tsy maintsy omena an'ireo fitaovana ny mpisehatra sy ny tompon'andraikitra rehetra mba hahafahany mandray zay manandrify azy aloha andraikitra zay manandrify azy mba tsy ilazana fa ny braomale tena dina amin'ny kolikoly ihany no manao azy ary rehefa tsy mahovoka le ady dia ny braomale tena dina amin'ny kolikoly fa isika rehetrarehetra ao anatin'le fampitompoana ny ady amin'ny kolikoly no homena rehefa nomena aloha fa mbola homena foana n'lay fitaovana satria mivoatra lay fitaovana homena arakaraka ny fitrangan'ny toejavatra indrindra raha ny kolokolo ny resahana ka ny fifaninanana zany amin'izao dia iarahantsika mahita ihany ny zava-misy na dia eo aza ny ataoko hoe izay mety hoe mivaika ny fanaovana kolikoly isika kosa miara mahita fa jereny ny braomale tena dina amin'ny kolikoly ary misy fanadiadiana tsy elakory zany natao mahakasika an'izany amina toeram-pampianarana ambony anofanana andreo andraisana mpiasa-panjakana fa io moa zany ny biankotsy dia manao tamtam ny zavatra ataony zay aloha tena lazaina zay tsy manao tamtam izy fa zay kosa milaza fa ireo zay mieritreritra hoe tokony hatao zay ady zay dia mahita izy fa misy asa zay ataotsika manoloana an'izany ary zay koa hoe miasa mangina ihany ne ny fahombiazana fa tsy ny fanaovana tamtam ary braomale tena dina kolikoly lazaiko aminareo zany fa manao ny asana izy mety hoe apitonina ny anaovana azy ary zay lazaiko foana apitonina ny anaovana tsy ao anatina tabataba foana zany fisotsontonina politika avanana ny anay tsy any satria ny brao mahaleo tena zay le izy ny brao mahaleo tena misy dikan'izay ndikan'izay zany dia hoe tsy mitanila izy eo aminatiny fanatanterahany ny asa ary atoato dia manasa atsika rehetrarehetra satria ao anatin'ny fotoana famerenana fanaovana ny tamberina ndraikitra ny braomale tena dina mikolo amin'ny zoma zao dia holazaina apahibe maso ny vokatry ny asa natao tamin'ny raiky amby 24 atao any amin'ny braomale tena dina mikolikoly any amin'ny foibe ao ambobao io tatitra io zay fanao amin'ny vahoaka malagasy efa ety ampamarana antsika ndre matoa andrian'irina laza Eric Dona zay
tale général ny biancoa inona rano mety hoe feny, inona no mety hoe afatra, inona no mety hoe fanetanana ihany koa ho an'ny mpiaino. ia misaotra betsika tia-pamaranana moa zanao teo dia tsara ny mamehya ny tafa sy ny resaka ny fanaovantsika ny zava-dehibe tao anatin'izay resaka izay a sy ny mivaingana raha ny fijerinay azy dia ny hoe ny fikolona ny saina sy ny fizarana ny toetra mandala sy handala ny fandavana ny kolikoly amin'ny alalan'ny tsy fitanilana ny fandalana ny rariny sy ny itsiny ny fanajana ny fitsipifehezana ny fitandrona ny asina ny atao hoe tandro asina dia etika tandro hasina ny tsy fitiavatena na ny tsy fitiavana ny kely ary ny farany kanefa ity farany ity zava-dehibea dia ny fiainona ny feon'ny fieritreretana raha miaino ny feon'ny fieritreretana sika tsirairay avy a dia fantatritsika fa tsy handiso atsika izy fa ilaza amintsika ny zavatra tokony ho izy ny tsara ary ny afatra anankiray koa izay goavagoavana ampitaina amin'izao dia ny hoe tsy mahafanty antoka ny mandalana zany fahitsiana sy ny fahamarinana zany satria tsy hany ratsy ny teny farany voalazantsika izay a dia mafisina ny afatra faharoa dia natsidiko teo aloha teo le tatitra izay ataony bianco manoloana ny vahoaka malagasy ny mahakasika ny vokatra hazo teo amin'ny fanatanterahana ny paikady pirenena izay mifototra amin'ny singatelo ia teo a fanabiazana fisoroana fampiarana lalàna vokatra hazo tamin'ny roapolo tamin'ny 2 sy 20 ary ray venty izy io hatao eny ambohibao amin'ny zoma fa 3 septembre zany amin'ny maraina dia ny tanjonay amin'izao fotoana izao dia ny hametraka ny mahamatianina ny birao mahaleo tena idina mikolikoly manoloana ny iraka izay ampanaovina aminy dia ho hitatsika taratra ao anatin'izay izay fametrahana ny matianina izay nanomboka tamin'ny tondranay ny birao mahaleo tena idina mikolikoly ary ny farany satria moa tsy maintsy faranana ny teny dia ny fanolorana ny fakasitrahana feno tamin'ny fanasana izay nataonareo hitafatafa sy resadresaka aminareo teny mianadaha sy ireo mpiaino atsika dia makahery atsika manoloana ny ady amin'ny fahalovana fa io ihany no antoka hisitrahantsika tsirairay avy ny anjara masoandrotsika makasitraka tompoko ye tsy ataontsika hoe farany tena farany fa le resaka itoroka mba ampatsihivina kely defi eny ary ino moa zany araky ny voalaza teo tsy nivata fandraisana fitarainana ihany no ahafahatsika mitoroka fa misy ny fitaovatserasera zay raitra dia raitra ary izy io nolazaintsika teny amin'sehatra raisam-pirenena dia betsaka ny lina hoe misy an'izany io ny any madagasikara tsy ny fahatrana rery ihany re misy any madagasikara tsy ny kolikoly rery ihany misy any madagasikara fa ny fitaovana ihany keo iadina amin'ilay kolikoly ary raha ohatra tsika hitoroka dia misy an'izay fitaovana anankiray zay hitoroka miditra ao amin'ny tranokala ny bianco sika dia atorony ao ny pitsopitsony mahakasika ny fitoroana amin'ny alala n'ilay hitoroka izay fitaovana raitra dia raitra tokoa izay azotsika ampiasaina anomezana an'ireo pirofo rehetra ilazana fa misy ny kolikoly mariana fa tsy ho fantatra mihitsy hoe iza le nandeha nitoroka iza lay nandeha nanoro an'izay raha sendra mahita trangana kolikoly eny anivon'ny fiaramonina eny tazomina tsy ambaratelo ary tsy mariny zany tazomina tsy ambaratelo ary ny tsara indrindra zany raha misy ireo atota kevitra na atota taratasy ilazana fa pirofo mitohoka amin'ny tenda ahafahana manao amin'ny tokony ho izy mandavorary ny fanadiadiana dia alefany amin'io hitoroka io izany ataoko hoe pirofo zany fa tsy atao amin'ny fitaovatserasera hafa tahaka ny Facebook sy ireo mitovitovy aminy zay indrindra eny ary dia makasitraka nandriamatoa andrianirina laza Eric Dona izay tale général ny birao maleo tena dina mikolikoly niaraka taminay tamin'ity androany ity makasitraka ihany koa ny nirina izay nambolavola mba natotosany ity fiarahana eto ity dia amin'ny ray volana indray ny fotoana miaraka amin'ny zareo makasitraka makatelina dia mirary soatrany mirary soanareo ihany koa dia veloma to Mai fanno metanane
amin'izay fitiavany vomasille fofoa voiomane aisik zany voyage voambala akamarle sambenna korambe mandraigny korambe mandraigny korambe mandraigny korambe mandraigny o zany fandarana maraina eto amin'ny radio madagasikara korambe mandraigny